Fanaovam-pontsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fahalalana tsara avy amin'ny fanahy masina. Ny Lioka 5:10 ny andininy 2:1 ka hatramin'ny andininy Lioka 5:10 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:30 no ndeha hivelatra manoloanantsika. Lioka 5:10 andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:30. Raha ny Lioka 5:10 riavana ny andininy 2:20 sy ny ka hatramin'ny andininy 2:30 dia tena ny fiangonana tsenjery. Iny fa na izao tontolo izao ary mahafantatra ny tantara raketin'izany soratra masina izany, efa haitsenjery loatra ilay antsoina hoe tantarany zanak'adala. Ary matetika ny olona no diso fijery amin'izao perikôpa izao, satria misy anatra fianarana hafatra akorogoavana izay ahasikasiny izao fanoharana ataon'i Jesosy Kristy izao. Kanefa ny mampalahelo dia ilay anatra voalohany ihany ny hitan'ny olona. Ilay zanak'adala faralahy ihany ny fantatry ny olona. Fa tsy ny fiangonana ihany no manao izany fa na eny amin'izao tontolo izao ary dia hitantaratra koa izany. Ilay fahavalo hamono ihany ny fantatry ny olona, fa ny namana andratra tsy mba hampoziny. Dia tahaka izany ty hitantsika eto ty riavana. Ilay heverintsika fa ho zava-dehibe hamingana antsika tsy hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra no tena tandrovan'ny olona marina sy tena jeren'ny olona ho misoratra masina afantarin'ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ilay singam-bolo mandavonvositra tsy rara iny. Kanefa ny ambaran'ny perikôpa amin'ny vakiana teo izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Ny andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 2:30 riavako no maneho amintsika fa misy zavatra heverin'ny olona hafa bitika sy kely, kanefa mahatonga azy tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andeha riavana ho jerentsika izany. Fa misy zavatra mahatonga ny olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy mety ho tafiditra. Tsy Andriamanitra ny tsy mety mandray azy fa izy misafidy ny tsy hiditra. Ary na te hisafidy ny hiditra azy izy, dia misafidy ny tsy fankatia amin'ilay mampiditra azy sy ilay efa tafiditra. Ka hitantsika eo riavana fa hainy ivelany. Izay ny hafatra voalohany, hainy ivelany ny olona tezitra, hainy ivelany ny tezitra. Rehefa nody avy tany an-tsaha ilay zokiny, ary nandre izy hoe misy mozika sy dia ao an-tanànan'ny dadany. Dia ny anontany ny anton'izany tamin'ilay ankizilahy izy. Dia hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namony zanak'omby mifany rainao. Eo amin'ny andininy 7:20 no ahitantsika an'izany. Tonga ny rahalahinao ka namony zanak'omby mifany rainao. Ary mbola nitohizany eo ambany, satria hitany fa salama tsara izy. Izay ny ambarany dika teny fototra amin'ny hoe tonga soma tsara io izy, salama tsara izy. Izany hoe tsy ilay fahatongavany fotsiny na tonga ny ray nifaly, fa tonga ilay zanany tamin'ny fahasalamana. Tsy tonga mba ho tsaboana ilay zanany, fa tonga tamin'ny fahatanjahany sy tamin'ny fahasalamana. Dia nanapa-kevitra fa hody any amin'ny ray koa. Faly ny ray. Tsy le efa reraky vao nanapa-kevitra hody. Fa nateo aza ny fahorian'ny ainana tany dia zava-dehibe tamin'ny rainy, fa mbola salama izy no nanapa-kevitra hody any amin'ny ray. Ny ampiasainao dia izao no hoe rahalahinao sy rainao. Tonga ny rahalahinao ka nanono zanak'omby mifany rainao. No hoe rahalahinao sy rainao eo dia nampiasaina mihitsy io teny io amin'ity fanoharany ity, mba handona ny fony ty zokiny ity. Izany teny izany. Teny mandona fo, mahatonga fifaliana, miteraka fifankatiavana. Rahalahinao sy rainao. Tsy milazainy hoe tonga ny zandrinao
ka ny faly ny rainy, fa hoe tonga nyzany ny rahalahinao, ka ny faly ny rainao. Tsy zany ny zava-nitranga ry havana. Ninona teny nampiasaina dia tsy nahafaly ity zokiny, ka hitantsika eo amin'ny 15 manao hoe tetezitra izy ka tsy nety niditra, tetezitra izy ka tsy nety niditra. Ny hoe tezitra eto ry havana dia hoe fahoriana. Ny fahatongavan'ilay zandriny dia tonga fahoriana ho an'ilay rahalahiny. Ary zany ny tena zava-doza eto. Tsy ny faly izy tamin'izay mety ho fiverenany rahalahiny, ny rahaitapo taminy. Ny hoe rahalahy ry havana ao amin'ny soratra masina dia hoe sady rairay no ray reny. Tsy antsoina zany eo amin'ny soratra masina raha tsy rairay sy ray reny hoe rahalahy. Ary zany no mahatonga ny olona ifampiarahaba hoe rahalahy. Zany hoe tena zanak'Andriamanitra madiodio. Ary aza miantsoantso ny olona hoe rahalahy raha tsy fantatro tsara izy hoe Andriamanitra rery ny tompoiny. Fa raha sady manompo vola izy manompo an'Andriamanitra, sady manompo sampy izy manompo an'Andriamanitra, tsy rahalahy zany. Ary ianao koa aza manonona rahalahy olona, manonona rahalahy pastera, raha tsy tena hitanao fa Andriamanitra rery ny tomponao. Fa rahalahinao amin'inona io? Rahalahinao amin'i Jesosy Kristy io. Ary zany ny tiana tongavany eto, tezitra izy tamin'ny rahalahiny ary tezitra izy tamin-drainy. Porofo zany ry havana, ary zay koa ny tiany Jesosy Kristy antongavany eto. Fa ny olona tahaka ity lahimatoa ity dia olona tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia nilaza azy izy hoe zahatra izay hatrizay dia teo aminao teo foana. Dia Jesosy Kristy te hamaritra manao hoe na eo foana ary ianao rehefa tsy mitandrina ny didim-pitiavana, manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia mitovy ny tsy teto amiko ihany ianao. Fa tiantoka ny ianao, niezaka ny asa, niezaka nanao izay sitrapo teto. Fa rehefa tsy mitandrin'ireo didy ireo ianao dia zava-poana ny rehetra. Ary ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Marka 2:1-3 manao hoe tsy misy didy lehibe akoatra ireo. Zany hoe sady tsy nitiany rainy izy satria tsy nanaiky ny fandresen-dahatra ny rainy sy ny sitrapony tamin'ny fitiavana. Ny fahasoavan-dehibe nasehon'ny rainy tamin'ity zandrany. No tsy tiany rahalahiny izy. Noho izany, nitovy ny tsy teo ihany izy. Tezitra izy rehefa nanehon'ny rainy maray be fitiavana azy. Ary rehefa hitan'ny rainy fa tezitra izy tsy nety niditra, heny rainy fa ao avelany ao ihany izy dia nivoaka ny rainy. Ka nandresy lahatra azy midira. Nanazava ny rainy fa tsy nety niditra izy. Vokatry ny antezerana dia tonga ny teny ratsy ny rainy mihitsy azy ity lahimatoa ity. Nanohatra ny rainy. Ary ny olona tezitra dia tady fa tsy maintsy mpanohatra ny efarany. Na atao amin'ny fiangonana zany na izy. Rehefa tezitra amin'ny pastera tsy maintsy mpanohatra ny efarany, tezitra amin'ny birao-piangonana tsy maintsy mpanohatra ny efarany. Vao miteny pastera zany ka mariny. Vao miteny ny birao-piangonana zany ve dia mariny. Fa rehefa tezitra ianao dia manakana anao, tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy fahotana ny tezitra raha ianao mifehy azy. Fa ambaran'ny soratra masina fa aza atao tratry ny masoandro milentika amin'ny fahatezeranareo. Jerevy nefa ity lahimatoa ity fa hatramin'ny fiafaran'ity tantara ity dia tsy nety niditra izy ary tsy nanaiky mihitsy ny eny nianatry ny rainy noho ny fahatezerany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Sambatra raha samy sambatra tsika kristiana. Fa jereo ny an-tsaran'Andriamanitra izay tiany Jesosy Kristy ambara amin'izao fanoharana izao. Fa na inona faharatsitsika, na dia teo amin'ny mandrakariva asika kanefa tsy nanao ny sitrapony. Na dia tezitra ary sika kanefa izy manana ny marina dia isika indray nitezitra amin'Andriamanitra satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika ny valim-bavaka nataontsika. Tsy mifanaraka amin'ny eritreritrika ny sitrapon'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainantsika. Dia na dia tezitra amin'Andriamanitra sika kanila zany hoe izay rehetra nataoko dia mahasoa avokoa. Mivoaka Andriamanitra manampy tamby anao. Mba hidiranao ao amin'ny fifaliana. Mivoaka Andriamanitra manampy tamby anao mba ialanao amin'ny fahatezerana.
Sitrak'Andriamanitra ianao le tena nkely aina, nanao sitrapon'Andriamanitra nanoana an'izay rehetra ezaka ho fampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara indray. No tsy naman'ireo hifaly sy tsy hiditra ao amin'ny fanjakana izay efa nahavoatra no atsika. Mivoaka Andriamanitra amin'ny andro mahatezitra anao, ka enoy izy. Fiangonana ianao. Ahoana ny fiainonao ny feon'Andriamanitra rehefa matsiaro ratra any anaty ianao vokatry ny fahatafotohinana sy ny fahatezerana. Fa mila mitandrina nefa isika fiangonana. Fa sao isika indray n'ilay olona tezitezi-dava, tsy azo ampifaliana. Tonga avy aty ny sasany, masaka ve ny vary? Mbola fihinana fotsiny natao tato. Parivon'ny andro iny foana natao, tsy hitako izay tsy nandehanana ny vavaka rehefa tsy hanao raharaha, tsisy zava-bita tato iza zany nampidirinao tato, ny resahanao tato. Tsy toetra na kristianina, fa raha tena kristianina ianao, dia malala meno ny feon'Andriamanitra, malala meno ny sitrapon'Andriamanitra ka manala ny fahatezerana izay mahatonga loto ao amin'ny fonao. Jereo ny eo anilanao raha olona hitsikitsikio izy fa tsy tezitra aminy ianao. Tsy voatery mampiseho nify raha bangy, fa maso ny apelipelika. Zay Zany ny tena kristianina mahay mampiseho ny fifaliana eo anatrehan'ny hafa, ka natezitra aminy aza ireo manenjika azy sy tsy tia azy. Dia faly mandrakariva, tsy mitahiry fahatezerana. Fa ny soratra masina ihany koa dia milaza hoe loza ho an'izay hevin'ny fanafitohinana. Tandremo faranohy ianao no natezitra amin'ny vadinao, dia noho ianao zany nahatonga azy tsy niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ary tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra koa ianao. Satria ny soratra masina manao hoe na elokiza no avelanareo dia ho voavela izany. Fa na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Raha tianao hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny vadinao, avelao ny ela. Raha ianao no natezitra azy, mifona aminy. Raha tezitra aminao ny zanakao, tsy maninona ray aman-dreny mifona amin'ny zanaka. Raha tezitra aminao ny ray aman-dreninao, mifona aminy. Ataovy izay hahafaly azy. Fa zany ny mahatonga ny fiainana ao an-tokantrano tsy mety tafiditra mihitsy. Ny ankizy tezitra amin'ny ao an-trano dia ny ivelana izy mahita fifaliana. Tsy miheno ny ao an-trano izy. Ataovy izay hahafaly, tsy isian'ny fahatezerana. Mahaiza mifanampitampy. Fa ty fanoharany ty dia maneho fa ny fahatezerana lava loatra, dia mahatonga tsy fenona ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny hafatra faharoa avako dia izao, hainy ivelany ny mpanamaritena. Hainy ivelany ny mpanamaritena. Ty zokiny ty rehefa jerena ny toetra ny riavana dia tsisy hafa ny toetra ny fariseo. Ny fariseo dia ny hevitena ho marina mandrakariva. Ary toetra amin'ny fariseo mihitsy no manao tsy mila ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ampy mahavonjy anazy ny ezaky ny tenany, ny fanarahany lalàny. Tsy misy mpanara-dalàna tahaka ny fariseo, ka izany no hebebony mihoatra ny firenena maro. Dia ty lehilahy ty koa tsy te halala ny fahasoavan-drainy, ny didim-pitiavan-drainy, fa ny tsara rehetra nataony dia ampy tokony andovany ny fananany eo. Vokatry ny fanamarina tena dia tonga ny ampangala izandriny izy. Ka nilaza eo amin'ny Andinin-Tsoratra manao hoe nandany ny fanananao tany amin'ny vehivavy janga. Tonga ny alina ny zandriny izy, ary nefara tamin'ny fiampangany zany. Ary raha jereny ity perikôpa ity dia izao, filankarena koa ny tao ambadika nahatonga azy hanamaritena. Zany hoe te hiteny ty zokiny ty hoe ny zavatra rehetra nataonao rehefa tonga ny zanakao dia tokony ny era-tampoka ianao vao namono ilay ombony fasy, satria efa hanary eo, efa laniny azy, efa nentiny liba tany. Ka hanary eo ka maso mandidy amin'ny noho izany raha nanapa-kevitra ianao fa hifaly sy hamono ombony fa tokony ny era-tamin'ny fananako ianao. Zany ny fanamarina tena ty zokiny ty.
izany tsy nanana ny fanetretena noho ny fanamarina tena. Fanateo aza ry havako ny fanazavan'ilay rainy nanao hoe efa anao avokoa izay rehetra nanako anaka, zany hoe feno tambitamby. Fa nanana zava aza ilay rainy dia tsy nety ny eno izy satria nanamary tena tamin'ny fahatezerana. Nampatsiahy mandrakariva ny ray. Fa ny fahatongavany zanakao ne dia tsy afoana na kely akory aza izay anjara fanananao, fa tsy nety ny eno izy. Nanamary tena trany izy. Ry havana malara rehetra ao amin'ny Tompo, izany ny tena mahafinaritra amin'ny olona tonga mivavaka sy manompo an'Andriamanitra. Mazoto meno ny tenin'Andriamanitra satria mahatsiaro fa tsy tanteraka manoloan'ilay sitrapon'Andriamanitra eno ka mifona amin'Andriamanitra sy mibebaka tonga tsy mpanamary tena ka feno fitiavana an'Andriamanitra. Ny olona mihaino ny tenin'Andriamanitra noho izany dia mila tsy manamary tena, mila mahay mandray hafatra ka mahatsiaro fa tsy tanteraka eo anoloan'ny sitrapony sy ny fahatsarana. Izany ny tena fahasoavan-dehibe omen'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Kanefa ry havana tokony hitandremantsika lalina, fa tsy faly Satanany amin'izany. Fa misintona antsika anao ty tahaka nyty lahimatoa ty. Na teo aza nezaka rehetra nataony rainy dia tsy nety ny eno izy. Fa maro amintsika koa ny tahaka izany. Teto foana mitana andraikitra maro ato anivon'ny fiangonana, manohana izay rehetra tao ato, mahafohy vola, mahafohy fotoana, mahafohy arena. Ka tonga mihebohebo sy tsy mahay manetry tena. Mihevitra tsika fa hampiavonjy atsika ireny, fa tsy mila ilay fahasoavan'Andriamanitra isika. Mila mibebaka isika ry havana. Mila eo amin'ny fony eo anatrehan'Andriamanitra fa tsisy marina na dia iray azy. Ary ty fanoharany ity dia milaza sy manamafy ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe ny adaly eny amin'izao tontolo izao no antsoko mba hampamenatra ny endry. Ilay zanaka faralaza ny hoeverina fahadala tafiditra somatsara, fa le te foana tsy nety niditra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ity lahimatoa ty azo antoka tsara. Fa raha izy ny tsenan'ilay zandry ny tena ndrindry trano izy, mety nandroaka mihitsy azy izy. Fa ahoana ny toetra ny fiangonana manoloan'izao fanoharana izao? Raha ianao mitazona ny lakile amin'ny fiangonana, dia izay rehetra manao adidy ihany ve nampandrosoanao? Izay rehetra hitanao fa mikely aina ihany ve? Izay rehetra anao fa hitanao fa resy lahatra ihany ve? Fa ny olona voanan'olo tena mba voainao ve? Ahoana ny toetrantsika fiangonana réformé? Ianao vera misy olona tonga eo, ahoana ny fanajana ho azy? Sa rehefa diakonina dia eto mipetraka, rehefa pastera dia angalana seza? Fa raha olona voandroany voanan'olo tena ho an'Andriamanitra, mety efa teto izy fa niverin-dalana ka tonga indray. Ahoana ny fandraisantsika fiangonana azy? Feno fifaliana ve isika? Ary rehefa nanao an'ity toriteny ity ary havana dia nametra-panontaniana lalina tamin'ny tenako. Sasatra amin'ny fiangonana manao 𝗍𝗶𝗁 isan-karazany. 𝗍𝗶𝗁 10 taona fiaraha-miasa tamin'ny mpitandrina, 𝗍𝗶𝗁 10 taona ny sampana, 𝗍𝗶𝗁 10 taona le efa ao nanaovana fety. Fa ahoana ny fifalitsika rehefa mahita kristianina tonga indray, vaovao indray? Misy ve mba ankonana samy teny hoe andaontsika mba hanao laoka tsaratsara fa miverina mivavaka ry anina? Fa zany ny tena takian'Andriamanitra zany, miara-mifaly amin'Andriamanitra ianao. Raha tena zanak'Andriamanitra sy kristianina marina ianao ry havana, dia mifalia amin'ny fifalian'ny rainao. Aza manamary tena, aza tezitezi-pona. Raha faranana ny hafatra ry havana dia izao, tandremo ny tezitra, aza dia tezitra loatra,
ninona faharatsian'ny ray aman-dreninao, faharatsian'ny ray tampo aminao, faharatsian'ny zanakao ny vadinao. Ataovy izay hafaly azy, ataovy izay noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary ianao aza manamary tena, na dia efa tena kristianina sy mihevitra fatratra fa efa mijoro tsara azy, mitandrema mba tsy ho lavondray. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa izany teny izany. Amen.